Whoa, hello, yeah. I know, but you could feel no peace and I find on my baby. I know you things out. You know, Sarafa, as you know, for good if you have a know you for daily good. I'm not no man you, that is my no shoe, be packed out for cold. Yeah, I get all the girl, I need to say in the baby for me, the fancy protocol. Easy now, I'm not away. Saya Congo, Akatini, Betutakano, Satima Piraviva, Kijaba Panoya, Karapijabo, Easy, Topi, Yako, Futsi, Sayako, Anu Savitako. I'm no, Mami Chakufyambo Pisanada, Anifa, I'm no, your cousin. Never, you can't know, for Mazava to Pussy Amplifa. As you pull out saucy, is a windy Araka. But no man you, that is still this month. I baby, no shoe, the back out for cold. Yeah, but it's all girl. I need to say in the baby for me, the fancy protocol. Easy now, I'm not away. Saya Congo, Akatini, Betutakano, Satima Piraviva, Kijaba Panoya, Karapijabo, Easy, Topi, Yako, Futsi, Sayako, Anu Savitako. Manito po nung tiyangkan, isang ligyan ang barafa. Fijabang ko, fijabang ko isipin ko ito. Panis na amo, sa fijekwa na pinifo. Siyaban ni amo, na easy na amo. Sa fijako, anarong weka. I'm not in need of better Cagnaro. That's my Piraviva. Yama no, you get Carapijabo. Easy, easy, I'm not in need of better Cagnaro. That's my Piraviva. Yama no, you get Carapijabo. Easy, Topi, Yako, Futsi, Sayako, Anu Savitako. Topi, Futsi, you yam, Anu Savitako. Oui, araka izany henonareo zany dia tanora artista mahafinaritra Dalvisy no nihainonareo teo. Ary androany dia manao spesialy tsika satria araky ny fantatrareo efa manomboka andray zany ny propagande aty amin'ny resaka legislativa dia tena tsy afenina fa sahirakirana ny tena ialana tsiny dia melo tokony misy tsika maly dia manjary ratrapiko andrany ka androany tsika tsy oatra ny adiny iray izay ny tena iezahana satria noho ny antony maro samihafa ary ny dikan'izany dia mazava ho azy fa tsy hisy raha riva fa amin'ny zoma na atoandro na alina ka andefa hira anankiray alohan'ny tena anoloantsika azy dia mbola hira ny Zandry Dalvisy any. Misy dikany matoa hoe Dalvisy androany satria mbola Dalvisy toy jusqu'à tany amin'ny volana Jolay tsika ndao ara Dalvisy Zamangkanya zovitenga tia
tsaiky marazany marigny tiako zany tany anao tsisy anao tsy ke tsy ankilanao za tsy agny fa tsy za marary foko azovy amine io tegna tianao azovy amine io tegna tianao tsaiky managny izy saza tianao atao vatandrano tiako azovy amine dinia hely fidiana tsara tiako Zambi tegna misy vandivandy zegny minazy eo atsarana anao impare za magnevanao bebe akazana za tsara misy alifana jiaby minazy eo tsy magneva daro hoe za manjara anao bebe izy fa lavitrany ambilamy poeteky za tsy lavitrianao nitambitamby za mikatsikatsikanao izy efa nanidady zany votema tsaiky zaho amarany marigny amin'olo tianao izy sazao izy fa zegny aminao ankilanao io tiako fa zegny aminao ankilanao io tiako managny tsisy kara anao atanaty foko vayabe zaho azatakalo izy za tegna misy vandivandy zegny minazy eo atsarana anao impare za magnevanao bebe akazana za tsara misy alifana jiaby minazy eo tsy magneva daro hoe za manjara anao bebe izy fa lavitrany ambilamy poeteky za tsy lavitrianao nitambitamby za mikatsikatsikanao izy efa nanidady zany votema tsaiky zaho amarany marigny amin'olo tianao izy sazao izy za mambolana zao ny tegna tianao tsaiky marazany marigny tiako zany tany anao tsisy anao tsy ke tsy ankilanao za tsy agny fa tsy za marary foko izy fa lavitrany ambilamy poeteky za tsy lavitrianao mitambitamby za mikatsikatsikanao izy fa nanidady zany votema tsaiky zaho amarany marigny amin'olo tianao izy fa lavitrany ambilamy poeteky za tsy lavitrianao mitambitamby za mikatsikatsikanao izy fa nanidady zany votema tsaiky zaho amarany marigny amin'olo tianao izy sazao izy Eka, iresaka kely araba ary mipoatratroka foana anareo vahoaka andrina ambany lanitra sy ny mpiaino isika mpiaino atsika menakavy eto araba tompoko salamitra tsaratsara tsy ambakaina akory aby atsika ao akory laly iresaka tsika androany mazava azy fa tsy maintsy iresaka momba ny vaovao politika na ny vaovao pirenena fa mamelalo nareo iresaka ny zavatra fandaharana na programa ieritreretiny ny tena ho atao aoriana kely any amin'ny volana Jolay ihany zany ary ametraka angotendahako par rapport an'izay na hoe teny tsy leo fitombenana ozy izy ny teny malagasy hoe tsy laobody na ndao amin'ny tamin'ny heritaontsika dia nanao ny nofokena mitapy havanana
teo amin'ny tao Agambe no nanaovana azy, ary misaotra ny tompontrano moa tamin'izany nandray antsika, satria dia nahafinaritra ary nikorana ary finaritra be ny rehetrarehetra tao anatin'izany zavatra izany. Ny nofon-kena amin'ny tampevànana dia tsy natao hoe ho an'ny akama irery ihany, satria maro ireo olona tonga tao ary marihana ary mbola averina ihany fa ny akama dia tsy atoko politika fa mouvement izay mieritreritra momba ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny fomba rehetra, na iza ny olona vonona ny hampandroso ny Madagasikara dia afaka na avaiza izy na avaiza, na inona ny firehenana ny tendance politikany na orientation politikany, ny fototra iorenan'ny akama dia ny fampandrosoana any Madagasikara amin'ny fomba rehetra, indrindra ny ara-tsaina, ara-panahy, ara-moraly sy ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny développement sy ny asa tokony atao amin'ny fampandrosoana ny firenena zany. Ka isa-taona zany natao karazany isa-taona izy io. Tamin'ny herintaona dia izay nivadiny moa zany no nisatratra azy hoe andao andray ny malagasy tsika izay mpiray tanindrazana amintsika. Misy koa moa ny vazaha tonga tao ary maromaro ihany koa izy ireo, satria tsy mialon-jafo atsika niza tonga ao dia misokatra ny varavarana ary misokatra ny vavahady. Dia tamin'izany fotoan'izany dia nisy ny fety, nisy ny finanankanina izay natao tena hoe gratuit tanteraka na ny finanana, sauf ny fisotroana, ary ny partian'ny fisotroana raha tamin'ny apéritif dia gratuit ihany koa, satria tsy maintsy misy ihany mba hampiomenao ny olona zany, mba mifandom-bera kely rehefa tonga ny olona dia ohatrohatr'izay. Amin'ity indray mitoraka ity dia ny 2 andro manomboka leo 16 zany hoe 16 io sabotsy dia ny 17 lahady, fa maninona no atao hoe 16 sy ny 17? Tamin'ny herintaona dia 26 voainy nanaovantsika azy raha tsy diso aho, fa amin'ity zany atambatra le izy satria maro ihany ny malagasy misaka ny zoom-pirenena frantsay, raha ny eto an-dafy manokana aloha zany no tenenina, ka dia natambatra ny 26 juin sy ny asaramanitra malagasy zany sy ny asaramanitra frantsay dia natao ny 16 sy ny 17. Zany hoe io zany dia nofon-kena amin'ny tampevànana faharoa, fa miova kely indray ny fomba anaovana azy amin'ity indray mitoraka ity, zany hoe andray zany izay mivady indray amin'ny fotoana io, ary ny raha sitrapony tompo apetraka am-pelatanan'Andriamanitra, satria raha tamin'ny 2 taona ny eritreritry ny hanao zavatra ohatran'izany isika mianakavy dia tsy tanteraka noho ny Covid, fa tamin'ny herintaona izy vao tanteraka, fa apetraka tsika am-pelatanan'Andriamanitra feno ny zavatra ataontsika, ary apetraka amin'ny finoana, satria tsisy zavatra tsy vitan'ny finoana, ary tsy tsika koa no mahavita fa izy no mandamina ny zavatra rehetra ny amin'izany. Ka na ny fandaminana ara-lojistika, ny fandaminana ara-bola, ny fandaminana araky ny artista sy ny karazany, satria isy artista ho avy ao, ary tsy artista hoe gabarit maivamaivana fa artista gabarit matanjatanjaka, satria sarotra ihany zany hoe manoka baravarana ho an'olona nefa ny zavatra ratsy sy tsy manaraka norma no omenany olona. Amin'ity indray mitoraka ity zany dia ataontsika en plein air foana le zavatra, ary karazana ohatran'ny style le Woodstock, ohatran'ny hoe fa ity indray zany reviny malagasy ity, dia izay nanaovana azy hoe gasy tia fety be, na hoe gasy mirevy. Gasy mirevy zany na gasy tia revy no ohatrohatran'izay, mbola tsy définitif tsara le izy, fa dia hoe gasy mirevy no hitondrantsika azy amin'ny 16-17 io. Ka ny isan'andro zany dia misy spectacle izay marihako etoana fa gratuit. Tsy mbola nisy nanao an'izany taty andafy, spectacle gratuit ary tena professionnel, manontolo, zany hoe hanao zavatra plein air zany ianao dia tsy maintsy sao gaga nareo reraka amin'ny masoko, reraka tokoa ny masoko amin'ilay miaro tora amin'ny asa sy ny karazany,
gratuit ny spectacle, zany hoe miditra ianao, ny zavatra tsy azonao atao fotsiny de mitondra zavatra ao anaty tavoahangy na ao anaty zavatra hoe misy sakosy be hoe mitondra sakafo ianao zany na mitondra zany ny sakafo de misy ao ary amin'ny vidiny mirary sy ny karazany. Misy karazana stand be dia be ao a amin'ny fotoana io ka ho anareo mpivarobarotra sy ny zatra lanonana ohatran'ireny de afaka miantso ahy nareo na miantso an'ge amika na miantso an'ge ahery laloviko. Maromaro zay ny organisateur ao ary anokatra pejy momba n'io événement 16-17 io tsika mianakavy ny amin'izany ka azonareo antsoina sady indrindra anareo mpanao stand ge amika na ny tenako manokana raha tsy afaka moa zay de jereo ao ny ekipa rehetra zany amin'ny zavatra rehetra amin'izany. Mazava ho azy fa araky ny teneniko teo hoe gratuit ny spectacle ary miditra am'izany ianao de maimaimpoana tsisy fidirana eo fa ny ao anatiny ianao zany satria manomboka amin'ny 12 ny fisokafan'ny vavahady ary rehefa feno ny toerana dia midy ny vavahady satria tsy toerana hoe tena natao hoe ngeda be fa voafetra. Mazava ho azy aloha zany fa manjatony ny olona afaka hiditra ao fa tonga de réservé d'en'izao ny datinareo comment dire c'est vedette ny 16 sy ny 17 fa tsy ho anenenanareo no tonga ao satria tsy artiste maivamaivana ho aho. Tsy afaka miteny aho satria mbola tsy voasiny ny contrat, mbola tsy efa mikarakara ny visa an'ireo artiste ireo isika mianakavy fa tsy artiste n'importe quel artiste fa anisan'ny artiste malaza amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny heritaona moa zany raha ohatra sitrapon'ny tompo de hitrandraka an'izany atao hoe artiste tena henjantsika ary tena anisan'ny henjana anankiroa na telo na efatra dia mazava ho azy gratuit ny spectacle ataontsika amin'izany. Ny zavatra ataonay mivady rehefa manao zavatra dia miezaky mitondra zava-baovao foana. Ny tamin'ny heritaona moa zany rehefa nametraka tsika hoe gratuit ny finanankanina sy ny sakafo ary tsy afenina fa tena mihoatra ary nisy mitondra mody tam'izany zay tonga tao tamin'ny heritaona amintsika miaina eto de afaka manao fijoroana vavolombelona raha ohatra izy tsy afa-po fa tonga de fantatra hoe tao ianao na tsy tao dia afaka manoratra izy hoe satria ny mody raha mbola nisy nampitondraina hoe mitondrà mody zarazarao amin'ny fianakaviana tsy saika tsy lany ny sakafo tao tam'izany andro zany satria niondro ny vonoina fotsiny rehefa anankitelo na efatra izy zay ny hena omby ritra efa natratra tany amin'ny 300 kilo tany no nandrahoana, ny vary tsy kotiana intsony, ny entrée, ny tsisy nijaly tao ara-tsakafo, ny zava-pisotro nisy tamin'ny vidiny mirary na ny whisky luxe reny ara nisy tao raha ohatra hoe Macallan no tadiavinao, Jack Dawes izy ny tanora zay sy ny karazany nisy tao tam'izany andro zany. Fa tsy hoe le mahamamo akory ny zavatra tao fa tena hoe tena fialam-boly ary fifandraisana tsy hoe andeha fakalagy fa fifandraisana samy malagasy mari aoka etona averiko eto fa de hoe malagasy mirevy no atao ao fa tsisy tanjona politika io zavatra io. Ny tenako manokana mbola averiko eto tsy intéressé amin'izany zavatra zany fa raha ohatra izany aho misy mbola averiko aminareo any de noho ny faute-nareo matoa zany misy satria mety hitonatona nareo tsy fantako hoe mety anany satria tsy fantatra ny zavatra mitranga fa ny tenako manokana tsy intéressé amin'izany dikan'izany nizaniza mpanao politika na mampara ianao na team ianao ary andefa invitation zay andefa invitation zay andefasanay invitation zay olona ambony eritreretinay ka mitovy sy mizara valeur aminay zany hoe raha ohatra ianao zany tsy nahazo fanasana de fantatray ianao fa nandefasana fanasana raha ianao mety soa avy akory
fa dia andefa fanasany zay ho an'ny reto mpanao politika reto mba tsy hisiany ny fanavakavahana hoe ianona ho avy na atsoina na ianona tsy atsoina fa na misy ara olona tsy mifankahazo aminay de ho atsonay afantaranay hoe reny olona reo hoe manana souplesse d'esprit sa ahoana sa ahoana. De toute manière araky ny teneniko foana hoe ho anareo mpanao politika, nareo politique, je ne sais pas comment vous faites, vous agissez, vous faites de la politique par la haine. À partir du moment où vous ne partagez pas les mêmes idées que les autres, vous les haïssez. Vous faites tout pour que les gens y tombent de leur, du moins ils coulent. Pour que les gens ils deviennent votre ou vos ennemis. Tsy zany ny fanaovana politika fa azo atao tsara ny miady hevitra, azon'ny olona atao tsara ny micontredire anao, fa à la limite hoe tsy mifankahazo eo fa rehefa indray andro any, il suffit d'un ou deux ou trois quelques paramètres anie no miova de possible hoe marina ny tenin'le olona anankiray e. De mety hiteny ianao ka nenao ary eto raha vao misy olona manana de asorinao. Asoriko satria hitako hoe tsy mampandroso le hevitra ataon'le olona. Raha ohatra kosa ve ianao tonga eto manao ady hevitra eto de manoratra anao de ozy ianao hoe io indray voatavo, en quoi ça peut nous amener vers une dynamique gagnante et bénéfique pour le pays? Je ne suis pas assez maso pour accepter, du moins tolérer et encaisser aussi vos médisances. Donc automatiquement, tonga de raha ieko de la liste nareo, je préfère m'intéresser avec quelques centaines de personnes au lieu de me faire agresser verbalement par des gens qui sont loin d'être intéressés et qui contribuent à un développement, sinon à une dynamique qui puisse amener vers le développement qui nous intéresse de Madagascar. Donc voilà pourquoi asoriko le olona tsy productif zany fa vao maika mametraka virus any anatin'ny sain'ny olona sy ny zay mety miditra amin'ny fandaharana eto. De toute manière ny niveau intellectuel miditra amin'ny ndao sahia de tena tsy afeniko fa ambony ary fier am'zany ty fandaharana ty satria rehefa mandeha le analyse sy ny karazany hitako amin'ny retournareo amin'ny MP dia hitako hoe mitombina tsara ary mipetraka ny ady hevitra amin'ny zavatra atao, tsy mandoka anareo aho akory fa milaza aminareo aho hoe ambony niveau intellectuel ny olona mihaino ny ndao sahia ka normal be raha mipetraka ny sélection sy ny tri. Averiko zany réserve eo ny daty ny 16 juillet, ny 17 juillet anaovantsika an'io gasy review iarahantsika mandritra ny roa andro. Mazava ho azy ny toerana zay anaovantsika an'io dia azonareo ilasina mba hisian'le revo mitohy zany hoe tonga nareo zany ny sabotsy de afaka azonareo atao no mitondra tanty, azonareo atao no manofa karavana, ny zavatra tsy azo atao fotsiny de mitondra sakafo ao anatin'ny sehatra satria bien clôturé le izy, ao anatin'le toerana satria le izy tsy excursion, ao anatin'le toerana anaovana an'le fety. Tsy azonao atao zany mitondra vilia sy ny sotro sy ny karazany sy ny zava-pisotro fa efa mivonona am'zany isika mianakavy ary amin'ny vidiny tena miraro raha ohatra nareo hieritreritra zany hoe itadiavan-drakotomalala mivady volo io tsy izy tompoko no mikarakara ny sakafo sy ny karazany fa misy traiteur ao ary ren'le efa professionnel hitanareo reny daholo no anao am'zany ary ny olona ieritreretina andrasana am'zany satria tamin'ny heritaona dia nisakana-potsiny hoe tara nareo tamin'ny inscription mety tsy omby ny toerana, marina fa mbola nalalaka tao fa tsy maintsy nieritreretina ihany le covid tamin'izany amin'le distance respectena ao anatin'le zavatra. Efa niteny voaloboka mena tamin'ny lady fa androandray vao niteny zany de tsy teo ianao angamba zany fa tsy fanomezan-tsiny zany ka
olona amin'Arivo no andrasana amin'izany, fa rehefa feno de midiny ny vavahady, zay mahatonga an'le izy manomboka amin'ny 1 ambin'ny 10 no misokatra ny vavahady. Miverina eto foana manko tsika hanazava an'izany ary au fur et à mesure dia hisy ny fizarana vaovao, hisy ihany koa ny interview atao amin'ireo artista ho tonga eo par rapport amin'izany. Fa androany mbola tsy hilaza hoe iza avy ny artista ho tonga eo amin'ny fotoana io, fa farafahakeliny ny artista 2 isan'andro no hiseho, fa ny totalin'ireo artista ireo farafahakeliny 4. Dia hisy koa ny DJ inona ny amin'ny alina zany hoe après une prestation na artista anankiray mba ahafahana malagasy mandihy tsara sy mitsinjaka tsara, dia hisy koa ny DJ inona zay andihy tadio fa ny Woodstock dia minday tena hoe manala azy mba tsy teny lasa péjoratif manko le hoe revy dia tena hoe manala azy mihitsy, zay ny atao hoe Woodstock. Fa tamin'izany moa fifohana rongony sy ny karazany, fa ao anatin'io sehatra io dia fady ny fifohana sy ny fitsondromana zava-mahadomelona. Zay angambany amin'iny. Hiditra amin'ny IFDB faharoa tsika zay ho ady adiny eto, ary tsy hoe ho ady adina fa hifampizarana amintsika mianakavy amin'ny zavatra miseho. Zao tsy hoe noho ity no nanaovako émission spéciale fa noho ny hoe tsy ho afaka raha riva, satria raha riva zay dia manao meeting ngeda be zany etsy Poissy, dia mazava ho azy fa tsy ho afaka, fa noho izay fotoana izay no nanaovako anazy. Rehefa tena mandinika zany ça n'engage que moi, mazava ho azy fa tsy ho azoko tenenina eto ny source na renseignement, satria azo raisina hoe renseignement zavatra teneniko, tsy sadaikatra ihany no tena ary sahirana mijery an'le zavatra miseho. Ny tiako tenenina hoe betsaka zany ny zavatra ahafahana miteny hoe misy fiomankomanana amina mouvement populaire, spontané soi-disant, kanefany provoqué. Misy fiomankomanana andrombaka fahefana amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana. Misy fiomankomanana any ambadika any. Andao jerentsika aloha ny hoe ahoana ny hetsika momba an'ireto rentrée politique reto. Hitantsika tsara, efa niteny teto hoe olona enina no tena misongadina amin'ity 2023 ty. Hatreto aloha, averiko ihany, hatreto aloha. Tsy fantatra zay tena surprise ihany sy ny karazany. Bon, Jessica, zany problémanao zany tsy tokony eto zany fa bon courage pour vous. De hatreto aloha olona enina de niteneniko arakaraky ny fotoana no nanaovako azy, Andriamatoa Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Pasteur Mayol, Roland Ratsiraka, Andry Nirina Radiol sy teny André Nasoloneko. Averiko Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Pasteur Mayol, Roland Ratsiraka, Andry Nirina Radiol ary sy teny André Nasoloneko. Andriamatoa moa zany izy ireo fa mialako tsiny. Ny vehivavy aloha hatreto dia tsy mahita hoe iza, fa ireo anakenina ireo. De misy accessoirement zany raha tiana sitena zany hoe ao anatin'ny candidat sura fa hiditra dia Andriamatoa, Niajo, André Ananarivelo, zay tsy inoko hoe mety ahazo mihoatra ny 5%, any amin'ny 4% any angamba mety ho vatony,
Fa io moa tsy fantatra fa ito ny fandehany. Zao a, nandeha ny rentrée politique en vue ana pré-campagne zany, tsy azara ho aho tena teneniko zay, tsy azara na coïncidence hoe le même samedi Andry Rajoelina tany Antsirabe, na taiza izy iny tsy tadidiko, Andriamatoa Marc Ravalomanana tany Ambatondrazaka, le même jour. Nahazo olona be dia be Andriamatoa Marc Ravalomanana, nahazo olona be dia be ihany koa Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy ilaina hoe nanao an'izay izy mirahalahy mianaka nampiseho nanao démonstration de force dia fantatra hoe i Marc Ravalomanana na i Andry Rajoelina ny tompon'ny salegy amin'izao fotoana izao aloha, amintsika amin'ny teny izao. Raha atao zany, atao ny analyse synthétique, analyse de terrain, analyse statistique, analyse farany par rapport amin'ny zavatra nitranga teo tamin'ny élection farany teo, dia Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ary entre guillemets Andriamatoa izy teo Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no manana bazy mitombona any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Toy izy ianao hoe fa ahoana ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina? Aza adino fa izy ny filoha farany teo. Donc il suffit fotsiny hoe déclencher ny manao redynamisation izy dia mivelona daholo ny réseau sy ny baziny tany amin'ny fototra rehetra tany. Fa actuellement aloha les plus actifs zany, et ce qu'on voit et ce qu'on a vu, dia Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Dia zao. Na zazakely fito taona ary mahalala zany ary mahita an'izany hoe reto no mbola matanjaka. Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina moa tsy any Madagasikara fa aty a Frantsa. Ary tsy afenina fa hisy avantage latent ihany ny fahanginana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina à terme. Mazavaka amin'ny manaraka na rehefa avy eo raha misy fotoantsika ny amin'izany. Izao no lazaiko anareo. Mipetrahanareo amin'ny place-ny olona miaraka amin'ny nga ajo izay tena hoe outsider tanteraka. Petrahanareo amin'ny place-ny hoe aventurier politique, franc-tireur zany, izay matsapa mihitsy hoe tant que mbola eo Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, Hery Rajaonarimampianina, éventuellement citeny efatra ireo zany, tonga dia mibahana be devant. Fadimy, pasteur Mayol, reo zany asoriko amin'ilay dispositif mitranga amin'izao fotoana izao Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, pasteur Mayol, Hery Rajaonarimampianina, asoriko amin'ilay dispositif amin'izao reo hoe misy ketrika na fanonganam-panjakana any ambadika any. Satria mipetrahanareo amin'ny placen'izany atao hoe ajo. Za tsy miteny hoe Andriamatoa Siteny miketrika an'izany, tsy an'ilay izy. Satria tsy considéré comme outsider amin'ity place, amin'ity zavatra ity. Mety afaka mandrombaka an'io koa izy. Ça dépendra. Les moyens qu'il a, aloha d'abord, je n'en doute pas. Mais le savoir qu'il va mettre sur le terrain, c'est là où je me pose des questions. Hoe ahoana no fandehany par rapport amin'ny ankoatrany hoe hito nga siteny sy ny fahaizany manao an'izany campagne zany, aza adino fa efa 2 fois izy ny député. Kanefa na izany ara samihafa ny manao députation sy ny campagne présidentielle, samihafa zany. Ary mbola averiko ihany hoe tant que tsy any an-tananao ny miaramila sy ny mpampianatra na fonctionnaire
aza manofy ho lany filoham-pirenena. Zay aloha anankiray zay. Fa mipetraka arita ary manomboka tsapa fa misy empathie par rapport amin'ny vahoaka, ny fidirany Andriamatoa sy teny ao anatin'le dispositif électoral par rapport à la présidentielle. Hita zay ary anisan'ny candidat atahorana izy au même rang que Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, Hery Rajaonarimampianatra zay mbola mangina aloha amin'izao fotoana izao. Tadiova nanginana nandritry quelques mois Andriamatoa, Emmanuel Macron tsy mampitovy ny tsy tokony hitovy akory, fa rehefa tonga izy nisokatra amin'izay ny vavany de tonga de hitanareo tsara ny efficacité an'le zavatra mitranga. À 22% on était tout de suite à 25% de tendance d'intention de vote tamin'ireny andro reny, hitanareo ny résultat iny. Fa tsy hoe mampitovy ny tsy zavatra tsy. Je ne compare pas l'incomparable satria ny mipetraka daholo ny zavatra rehetra. Fa mipetrahanareo amin'ny placen'le outsider manao analyse izy hoe tena ratsy miongany ity Andry Rajoelina ity tsy manana chance ho filoham-pirenena. Ary ao ambadik'izay, accessoire ao ambadik'izay indispensable de ny financier zay mety miaraka amin'ireo olona ireo, reo le franc-tireur ireo de tsy maintsy mieritreritra hoe tsy possible lesy tsika manana chance handrombaka ny fitondrana raha tsisy ny coup d'état na fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny fampidinana ny vahoaka eny an-dalambe. Eo tsika zao. Tsy possible manko le hoe iny andeha hanofa miaramila na haka mercenaire de iny manafika palais na ohatran'izay satria ny antony de zao lafo kokoa ny mividy basy sy fitaovana sy mampanofa mercenaire no mampanofa mercenaire isaky ny vohatra, isaky ny fokontany, maka olona 5 enina isaky ny fokontany de tapitapoka eo na 10 na 20. Misy olona manambola be miaraka amin'ireo franc-tireur ireo, hiajo raha teo vao ancien ministre, afaka manao an'izany, afaka mifinancer an'izany, mba tsy tenenako hoe iza le izy, fa efa manomboka hita le izy zao hoe rehetra misy fivondronana zao, manomboka ndraikindraikiray zay, rehetra misy fivondronana miseho ohatran'izao, rehetra misy manomboka gréverie, manomboka zao, de tena hitanao mihitsy le mode opératoire ana olona nampiasaina tamin'ny 2009. Misintona ny sainy reto le anankefatra reto zany hoe orzalahy, indrindrindrindra amin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao, il y a quelque chose qui se prépare en vue an'azao. Ary le argument na le argumentaire entinao anatin'izany dia ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny coût de la vie zany sy ny qualité de la vie, ny délestage à gauche, ny délestage à droite, ny coût-ny vidin'ny carburant, ny lasantsy, ny pétrole, ny gaz, ny kilao an'ny vary, ny kilao an'ny hena, ny vidin'ny atody, ny vidin'ny menaka, miakatra daholo, ny hofantrano. Zany hoe il suffit d'avoir une certaine, ça moa tsy teny ingéniosité, une intelligence machiavélique, et tout bascule vers une inona izy teo, korotana tanteraka. Zany hoe il suffit vraiment d'un rien zany. Possible vitan'ireo bandereo ny mamadika ny cours de la vie politique malgache et que ça va tourner en leur faveur. Iza ny olona mahavita an'izany? Na hoe iza ny olona maneritseritra an'izany de voalohany efa niteneniko teo hoe ireto outsider.
Hita soratra zany aty andafy aty manomboka mananganangon'olona ny olona ohatran'izao. Fa tsy tenenina hoe iza no toana. Hita zany any Madagasikara efa mazava be mipotra hoe raisinaina ndraiky kay. De mbola ho avy koa ny fikambanan'ny général retraité. Hitanay tsy milama. Zany hoe manomboka miboridana mikorontanina teo ny assemblée nationale de semble-t-il ohatrany manomboka milamina nga izany. Ohatrany manomboka milamina nga izany. Misy zavatra miala tsikelikely zany. Ohatrany hoe hoditra mipelina zany de farany derma sisany eo fa nepi efa lasa daholo. Eo ny hevitrika amin'izao fotoana izao. Raha ny malagasy rehefa lasa izay zavatra izay, dia ny zavatra mitranga, le flou pyrénéen en question sera isolé et il sera seul contre tout. Dia amin'izay fotoana izay misy mivoaka amin'izay le fitenenana hoe zay efa nitenan'io fa izy ny tsy nino. Zay efa niteny an'zatry fa izy ny tsy nino. Dia zany no miteny za zany miteny. Manahy mafy atoko. Manahy mafy atoko. Engany eka tsy tombony. Ary zay maha lanceur d'alerte ny tena hoe manahy mafy atoko. Fa ho avy ny mouvement populaire dia tsapiany ny mpanao politika na ny mpanao bizina zay akaiky anao Andriamatoa Filoha. Mamim-bahoaka hoy ry zalahy zay. Miandrandra ny andresy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Donc izy tsy hiditra amina coup d'état zany. Par contre, raha midina eny an-dalambe ny vahoaka, formé automatique tompoko ny bloc ny opposition, c'est sûr et certain fa ho tarihan'olona outsider. Ary efa midina miaraka amin'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana, ery Rajaonary Mampianina, sy teny Andrena Solonieko, na tsy anaraka ary pasteur fa miala any avany ny Lamatoan'ny Merina, Randreva, rahalahy isany dia tadio. Zay no midika fa vita kabary. Ary eo vao verifie hoe ireto olona ireto kay tao anaty fitondrana fa hay mpamadika. Tantara zavatra tsy iray na iroa no niteny Andriamatoa, niteny tamin'ny Andriamatoa Filoha Ratsiraka Didier hoe Monsieur le Président, tsy 5000 personnes zany tsony anie ny eo Mahamasina na 10 000, ny eo Analakely eo amin'ny 13 millions na 10 000 personnes. Efa olona mahatratra amin'ny 50 000 any ao. Par renseignement croisé hozy izy ny agent de renseignement. Président, ny olona mitantaranao an'izany dia te hisolelaka fotsiny ary mandangy aminao. Mbola négligé ny Ratsiraka Didier le izy tompoko tamin'izany. Ary izy dia tena mbola nino mihitsy fa miaramila tsy lâché azy. Mbola nino mihitsy izy fa ny polisy tsy lâché azy. Ary mbola nino mihitsy izy fa le renseignement tonga am-pelatanany dia renseignement fiable. Satria misy agent de renseignement midina amin'ireny zavatra ireny. Ny agent de renseignement nefa efa préveniny olona fotsiny ao amin'ny hôtel de France na any amin'ny hôtely hafa dia tiany raport soratanina ino no tonga any am-pelatanany dia ny olona miteny aminy hoe efa 50 000 anao président. Tsy mino izy. Fa rehefa feno tapona amin'izay, hipoka amin'izay Analakely
Jusqu'à tany Anosy, jusqu'à tary Antonella tary, nitoaka nalain'ny RFI sary sy ny karazany sy midi Madagasikara tamin'izany, zay izy vao gaga hoe inona natao amin'ity, zay vao inégocie teny nivoahan'le hoe pissenlit. Zay niraisy Marc Ravalomanana hoe pisser en ligne fa zay navadiky Andriamatoa Alain Ramarson le tenin'ny Ratsiraka Didier anky vareo izy Ravalomanana tsy fantan'le izy de vao maika izy mivadika tsy raikitra le fihaonana Ravalomanana sy Ratsiraka Didier mitohy ihany ny tolona de samy malala tsika fa vita Ratsiraka. Izany hoe ny tiako teneninao anatin'ity zavatra ity tsy ohatr'izay tsony le forman'le zavatra mitranga fa ao anatin'le dispositivana le olona akaikin'ny filoha Ratsiraka, filoha Andry Rajoelina. Teneniko filoha mba ho tonga saina mihitsy izy hoe manaja amin'ny resaka ity ary tsy misorona. Le olona manodidina ny Andriamatoa Rajoelina dia efa misy infiltration ao anatiny ao izay mitatitra hatramin'ny ankavia ary sady hatramin'ny ankavanana. Maromaro no miteny azy hoe ity olona ity ne tsy atokisan'Andriamatoa Andry Rajoelina. Io mihitsy ny tena atokisako. Nefany jerena nefa ny zavatra atao ambadika, ce qui se passe et ce qui sont en train de se former, de se dessiner. Mais matanjaka ohatran'ny champignon maniry. Mais matanjaka. Zany hoe ny tena mpanadiady politika zany, ny tena mpanao investigation mahafantatra hoe à un moment ou un autre ça va péter hein. Inona ny solution an'izay? Satria raha izay le peizazy. Averiko any hoe raha misy initiative ohatran'izay. Ozy Ravalomanana hoe raha mandeha ny élection zany débat. Zany débat satria éliminé là, ialahy tsy maintsy hitsoaka. De mirejoindre an'le tolona izy na tsy izy raha nanao azy. Parce que izy koa sy teny hoe c'est un moment, c'est une occasion pour profiter hoe éliminer ny candidat anankiray. De le outsider amin'izay fotoana izay mieritreritra hoe izy ny tompon'ny filininy satria izy nametraka ny logistika, izy ny finansier ny zavatra. De mazava ho azy fa ny appareil d'État rehetrarehetra izay mipetraka sy eo amin'izao fotoana izao ankoatran'ny filoham-pirenena. Filoham-pirenena ihany no tenako fa tsy mitenin'ny ambina, tsy mitenin'ny premier ministre io. Satria izaho mbola mametraka baraingo par rapport amin'iny. Maro le outsider Dylan Phil efa nanonona teo entre autres ho ahy nihazo. Tonga de misy fivondronana plateforme matanjaka be anankiray io mitambatra ho azy ireo alliance inédite si l'on peut dire. Anadaboka le ary ny gasy tena rapide mihitsy amin'izay. Eo le izy hoe nahiditra any amin'le élection ary. Ozy izy Andriamatoa Marc Ravalomanana ty Zénith iny anareo e. Ty HCC ty anareo e. Ka raha misy zay alternative andehanana any amin'ny fanalana zay isin'ny zavatra neutre kokoa. Arabasoa arabatsara ozy izy reto. Dia hitambatra ao reo de vahoaka koa nahita olona hitondra ny tolonany sy mifatezerany de raikitra amin'izay ny akanetsika de ho avy ny fitsoahana. Ary tradidio. Zay no mahafetsy ny financier. Ary izy tonga de protégé automatiquement izy aveo satria efa misandrahaka ty ambadika izy hoe père laissé. Zay, père laissé. Ato efa misy manoratra hoe Nicolas Egal Latsay. Tsy zany manoratra an'izany.
Omaly tsika raha nahita voamaly dia ngian'ny Nicolas, député Nicolas, miaraka amin'ngian'ny Epatraika zay teneniko hoe mpamadika. Tsy mahamenatra ny Epatraika zany hoe vadika tapoko zany palitao, dia miaraka amin'ngian'ny Ajo. Inona daholo ny dikan'izany e? Ho anareo tsy mahalala ny dikan'izany, za mahafantatra ny dikan'izany, izay ampitaiko aminareo amin'ny fomba kolako eto. Satria za tsy afaka miteny aminareo hoe ianona no nahazahoana ny renseignement na izao, fa il y a des armes d'un coup d'état qui sera légitimé par la descente, par un mouvement populaire. Si vous n'en êtes pas conscient, c'est que vous ne savez pas ce que c'est la politique. Peut-être ça va réussir, ça va échouer, mais au moins, vous êtes informés. Telle est l'initiative, tel est le rôle du lanceur d'alerte. Fa rehefa tsikopy ianao dia ataoko ahoana e? Zany hoe ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany dia misy fihaonana, fiatsaram-belatsia, j'ai source d'amitié, source d'empathie, source de financement éventuel plus tard. Mba azonareo eritreretina ve? Fa misy ny tanora zay hoe ny-réussir atao anatin'ny fiainana tamin'ny business, ny eritreritra hoe Andriamatoa Rajoelina ny toanana nandoa tamina miliara. Olona eo akaikin'Andriamatoa Rajoelina ihany no manodina sy manao manipulation judiciaire dia managadra an'ireo olona ireo satria sao dia source-na financement reo rapitso na hoe source-na poids anankiray, satria ao anatin'le tetika dia ny anaboridana an'le akama na le hoe namana teo aloha, satria efa misy tanjona anankiray hafa aty, efa misy saribakoly anankiray hafa aty ambadika aty. Non, tsy tombontsoan'ny firenena ny siny zany hoe coup d'état zany. Zaho kosa aloha ry malagasy, ny tena manko me ihany mijery an'le hoe mitokana Ambatondrazaka lasa indray ny opposition zany dia zao le Ambatondrazaka manko stratezika be. Ary eo ny analizinao zany raha misaina ianao vahoaka mandinika hoe ahoana moa ty Ambatondrazaka ty? Inona aby ny nataony reto bandy reto? Le araky ny teneniko teo hoe Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, Hery Rajaonarimampianina. Inona aby ny nataon'izy telo mitsamareo en ce qui concerne Ambatondrazaka? Ny zavatra nataony Marc Ravalomanana dia nametraka ny silo ngedabe, dia nanao accaparement de terre izy. Hoe ty anaty rangaha. Tezitra Ambatondrazaka. Ny zavatra nataony nga Hery Rajaonarimampianina dia nametraka système d'irrigation miaraka amin'ny japonais izay tohizany Andriamatoa Andry Rajoelina io. Zany hoe tsy nisy ny tenenina hafa ankoatran'ny ary nitakonana mihitsy hoe zany nakatany teto, zany hoe nametraka ny risilo ngedabe ry ho anahy. Fa mbola nahazo olona ihany niavy ihany le vahoaka amin'ny Ankiaravalmanana, fa tsy fantany akory ny zavatra nahazo azy omaly. Tonga ihany koa izy amin'Andriamatoa Andry Rajoelina, nefa namiakatra ary le vidin'ny vary ny azy midina, tsy mahavokatra firy. Nisy nametraka teo hoe ty foto-drafitr'asa hatrany Marivoy, hatrany Maivatanana, hatrany Tuliara ny pipeline. Tsy fantatritsika malagasy ny tokony atao. Tsy haitsika akory manavaka ny vary sy ny tsiparifary. Zay zany tsika ny taraiky. Ka ny tiako tenenina amin'izany zavatra zany dia zao hoe ory zalahy. Ho avy nareo andeha hiditra amin'izany atao hoe coup d'état zany.
misy alliance automatique ao et inédite ao anatin'izany ary tonga de miboridana seul andray matonga andry radio pour ne pas dire hoe miantso ny conseiller spécial izy efeny amin'ny 13 mai izy tsy maneno tsony ny téléphone io na tsy décroché isolé seul ary voatery tsy maintsy mandeha andao amin'ny Madagasikara amin'ny fomba tsy motona. Intérêt amin'ny Madagasikara ve zay? Intérêt amin'ny Malagasy zay? Satria ny antony de zao. Ireto ny tompony moyen. Ninona lazaintsika? Na hiteny bitsika na hiteny ba. Mbola misy tompony mitafika miaramila sy mivata miaramila sy mipolisy amintsika miteny ny saosy ny miasa tompoko. Any amin'izany saosy de fantatrareo tsara ary fantatsika menakavy ny olona akaiky an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Io olona akaiky ny Andry Rajoelina iny efa manao kajy. Zandray aloha tazabe fa sao de gadray ny dada fara eto fa mody eto aloha nefa ato ambadika misandrahaka ihany. Karana miara-miasa amin'ny olona io de efa mamatsy tsup angany ajo. No limite ozy fitenenana. Député Nicolas tsy andeha hiaraka aminao zany raha tsy mahazo akanjo vaovao e. Tsisy pentina izy miaraka ao amin'ny Real TV. De reo tsara mifandokafana ny député Nicolas ataony ngany ajo azy. Illustrena tsara ohatran'ny kiraro cuir Weston. Tena hoe no ianao saotranao zao dokafana ohatran'iny. Avy ny epatraiky. Tanareo le courtisan le mpamadiky. SVM matolo zany nengy. Tsy tenenina an'izany de zao hoe hidina ianao vahoaka, andeha hidina ianao vahoaka. Tonga avy eo anefa ny vao mainka fatana alika le tonga eo. Eo ndray ianao vao anenina. Zay ny ilana n'itony fandarana itony mampitandrina tandremo ireto ny tompony saosy de finaliste Ravalomanana de tsy lany fa le kadradraka ny lany dina ny tady kiraronao ndray ianao satria amerim-bola le tompony vola ny vaniana ny letsiana pariana Madagasikara na anako ny avion de eo anao nina ny tady kiraronao mba amisaina tompoko ary maiza mandinika fa ho very amin'ny katesizy dao asitsika ny talvisy mikisaka. Mikisaka kwachangamu mikisaka Madagascar. Mikisaka kwachangamu mikisaka mboni amani halafu mandasale halafu mitikisiana na nolu sitaliba as I make him chauffer as I meet Tenteni as I make him tap as I kendi kitopitalanga sakati parkour hati meti misoti la kuru sidingi tizile kunyamba sana kuru nambara no easy fakasi chituvya mifaza ambara kwa nonde kizeti chinyata misasa sema sakizi kwa vola asa misitiki kwa dola petirati no fandi no karafa uluma ola. Enfin, ce sont des jaloux. Siku ze fakarayu. Fiana na timivu acha. Fadisu manyenzi kidu acha. Andana mudi. Kafari teni andana mudi. Sati mi ya kukuteri zichane mpana yifana mangana visi kwa mavite. Heba. Kwa chananu mikisaka. Kwa chananu mikisaka. Wani namani. Haleku mande sale. Haleku zato sale. Mitikisiana na nolu sitalida akugungi baba Sivala ni dadina Sikapoka nini nina Hina na kuvari mangengengi Kemampala elona Hinura
tsy miala amiko tsy volany papanao tsy trosany avanao nananaovako fiainana tsary nangala baraka aminao ino matia tsikotiko tsy atitsy aria hozivaya visila aza miady amy teletsy manahirana fialonana io manahirana olobefa matintsany kilelabe masaiky mitsikotiko no sahirana kaenjiky za no sahirana zato tsy matiny babapenao tsy volany papanao tsy volany papanao toto tsy volany ninina hagnanaovako lavina mato tsy jaliny datinao tsy ambovony datinao toto tsy jaliny endrinao tsy matea tsy matea tsy matea alana za koa miagnidua alana za salama tsara alana tsy akora mikotranana yowe mangina paharano maso mangina sikutiko zindesinya tikono malari posa miyenyambira hatinga zali hatinga nisi pale yalang satana yalang satit haleluya tani waku malevi kapu kapu kwa nafa sirengi famalari fo na kuzini jab chimichembu kwa manahirana fialunga na yu manahirana kwanu pesa matinzali antipazi plema sakini tikutiko no sahirana kayenzi kizano sahirana sakosi matin papa penoto si volani papano si volani papano toto si volani nino hanganova kulavina mato si zalin katino sambofuni katino toto si zalini entino si matea si matea si matea Sale Zahana Anone Pizaha Mitan Drake Lahe kwa mnondo mode Lahe kwa mnondo mode Lahe kwa mnondo mode Everybody say Mode Sangana 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 Yeah Samburi yang vita na night Lahe kwa mnondo mode Si volan papano si volani papano toto si volani nino hanganova kulavina mato si zalin katino sambofuni katino toto si zalini engino si matea si matea si matea Sora no Madagascar Dalfis Madagascar my son of it Simangana's tupne Ien zanune tanao tsara zay zay mangala azy tompony ohatran'izay koa ny zava-drehetranga ametraka velomy za finaritra mandra-peona daholo tompoko amin'ny zoma raha tahin'Andriamanitra na atoandro na hariva amin'ny fotoana antsika mandra-peonao velomy